Radio Don Bosco mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina rehefa atoandro ny andro ka manaraka ny fandarana ny anareo hoe mba hovanina dia alarobia zay satria isaky ny alarobia atoandro amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 zany hoe ora iray no andehanan'ny fandarantsika ny famerenana kosa dia isaky ny alatsinainy alina amin'ny 9 sy sasany no anarahantsika an'izany fandarana izany any amin'ny RDP live na any amin'ny YouTube kosa dia arahanareo foana ny fandarana mba hovanina tsika rehetra zay manaraka mifandarana amin'izao fotoana izao na iza misy anareo ninina ataonareo ihany koa amin'izao fotoana izao dia mirarina sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra dia mba hovanina daholo tsika rehetrarehetra Bruno ny milafiny teknika dadisina ambinina no mikirakira ny sary tonga ny amintsika rehetrarehetra any ary toy ny mahazatra antsika dia ny mpanabe ny général Désiré Philippe Ramakavelo no miaraka amintsika ao anatin'ny famakafakana mba hovanintsika rehetra mba hovaniny ianao général mba hovaninao Andriamato Flavien mba hovanina Andriamato Bruno Andriamato Nambinina Andriamato Dadi zay mikirakira ny sary ianao dia mba hovanintsika rehetra dia manaraka ny fandaharana ya faly tafaraka amintsika rehetrarehetra ary manovo hevitra vaovao indray eto amin'ity fandarana ity tsy misy hevitra mandeha ila fa fifanakalozana no atao eto zany hoe ny hevitra vadia aminay dia ny hevitra avany aminareo ireo ny miona dia samy maka izay tandrify azy avy tsy mety tsy hety amin'ny olona anankiray ny hevitra avaty mety tsy hety any amin'ny olona anankiray koa ny hevitra avany aminareo fa ireo miaraka ny tafaraka no mety mahasoa ny siatsara ny olona anankiray zay ny atao hoe mahaiza miaino mahaiza mandray ihany koa dia toy nazarantsika tsy izay naharatsy azy manao famitinana manao tsia ny zavatra vitantsika tamin'ny heriny manao nany amin'izay ya sotranao Andriamato Flavien raha ataony tsia dia ny zavatra nyresantsika teto dia ny hoe fitiavana filiasy ina moa le fitiavana filiasy le fitiavana filiasy dia fitiavan'ny ray aman-dreny ny zanany ary fitiavan'ny zanany ny ray aman-dreny tena fitia mifamaly io ary tena zava-dehibe mihitsy satria io fitiavana filiasy io no mampifanakaiky-po amin'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka zay fifanakaikizana-po zay no mitondra rindran-damina eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano eo amin'izay hoe fifaneraserana ary tena zava-dehibe anisany tena hoe tenentsika ny mikasika an'le hoe filiation Andriamato Flavien satria be dehibe loatra ny ray aman-dreny menimenina hoe tsy mahay mifampiresaka atony amin'izany ary be dehibe tsy latsaka noho ny ray aman-dreny ny tanora menimenina hoe tsy mahay mifampiresaka amin'ny dada sy nentsony dia ny dikan'izany dia tena hoe le fiarahamonina mihitsy no marary tena azo lazaina hoe le fiarahamonina no marary ary tena zava-dehibe loatra ny resantsika an'izany amerenana azy zay fa tena be dehibe mihitsy na ny ray aman-dreny na ny tanora ny tsy mahalala ny zay le hoe io fitiavana filiation zay ny zavatra nyresantsika tamin'ny heriny mba mampatsiatsika ihany koa fa afaka mandefa tsaratsika ny SMS any amin'ny 033 08 850 02 toy mazatra antsika ary any amin'ny RDP live any amin'ny afatra miafina na ny MP no andefasantsika ihany koa raha ohatra ka misy fanontaniantsika tiatsika ho apetraka mahitikitika antsika ao anatin'izao fotoana iarahana izao dia afaka mandefa nyzaratsatsika ty mizara tena fandarantsika ny fizarana voalohany 20 minitra voalohany efa makafakana 20 minitra faharoa dia ny fandraisana ny SMS avy any aminareo ary ny fahatelo dia ny fandraisana ny antso amin'ny alalan'ny telefona dia miaina an'izay tsika amin'izao fotoana izao manahoana ary ny lohahevitra indray ho anio ny lohahevitra andreo zany toy ny rehefa le mikasika andreo la karazana fitiavandreo dia le hoe fitiavana fileo ina moa le fitiavana fileo le fitiavana fileo io dia fitiavan'ny mpinamana tena zava-dehibe io Andriamato Flavien ray aman-dreny tsy mahalala amin'ny fitiny io le fitiavana fileo io satria efa diso tanteraka io ny antiafantaran'ny ray aman-dreny azy fa lasa le fitiavana fileo ma fitiavan'ny mpinamana ary mpinamana mety hoe lahy samy lahy mety hoe vavy samy vavy fa mety io lahy sy vavy ary ray nanaovan'Andriamanitra ny olombelona tsy pihiko foana lahy sy vavy nanaovan'Andriamanitra ny olombelona fa tsy lahy daholo na vavy daholo inona moa no tena antom-pisiny io le fileo io le fileo io mazy dia manomboka mitsiry
fitiavana mitady fitiavana any ivelany ny zanakitika rehefa tonga amin'ny vanim-potoana dolatsento vanim-potoana ny dolatsento efa nifaritatsika tsara teto fa hoe ho an'ny tovavy izy io manomboka amin'ny faraiky amby folo taonany ary ho an'ny tovolahy manomboka amin'ny fahatelo amby folo taonany fa hatramin'ny fahavalo amby folo taona azo lazainy hoe adolatsento fa rehefa mihoatra ny valo amby folo taona dia efa lazaintsika hoe tanora miditra amin'ny sehatry tanora ka io fitiavana fileo io tena Andriamanitra mihitsy ny mametraka azy ao am-pon'ireo zanakitika adolatsento ireo tompoko fa tsy zavatra aitraitra na finiavana na hoe manaonao foana fa zavatra nataon'Andriamanitra ary avojanahary mihitsy zany fileo zany namanao ary za tena miteny amin'ny ray aman-dreny foana hoe mila namana ny zanakareo fa tsy hoe kory hoe rehefa ana dia fianarana ihany tsy ilany zany namana zany fa manadala ka nefa ny fitiavana fileo io ny matofilavy io dia tena zava-dehibe mihitsy satria namono ny tena antony amin'ireo lazaiko teo hoe napetraka Andriamanitra izy io dia tena hoe fitiavana madio zany hoe na lasy vavy izy miaraka dia tsy manana eritreritra mihitsy anana fisainana hafahafa tiako lazaina amin'ny hoe fiainana hafahafa dia satria manko raha hoe namana lasy vavy dia inona mbe ao an-tsainy ray aman-dreny mbe ao an-tsaina dia hoe mpitsipa tsy tompoko tena samy hafa mihitsy ary zay ny antony anaovana zay mifandarana amin'ny tony fanabeazantony ny resaka hoe fileo mpinamana dia ohatry ny mpianada mifampitondra ohatry ny mpianada ary tena ny mazava-dehibe azy dia hoe misy firaisan-tsaina matoa lasa mpinamana izy dia misy firaisan-tsaina ary tsy vitany hoe firaisan-tsaina fa misy tena hoe fifampatokisana misy hoe fifanampiana mitarika any amin'ny zavatra tsara fa tsy any amin'ny zavatra ratsy dia anisany hoe mitarika amin'ny zavatra tsara dia matovilavy any dia hoe mifanampy eo amin'ny lafiny fianarana tena zava-dehibe mihitsy zay ary tena miaro mihitsy mba hoe tsy hanaonao foana ny ray zay io namana amin'ny fileo io zany dia tokony hoe azonao entina ny tany teny hoe dada sy neny ity namana saingy zao ny ray aman-dreny raha voa ny zanany vavy mitondra namana tovolahy ao an-trano dia inona koa tianao ty mbola zazakely io ka fa mitondratondrana mitondra lehilahy atao trano hitao tonga dia avy tany inona ny fiatraikan'izay fiatraikan'izay dia hoe misy fampatokisana mametraka ahiahy dia ray aman-dreny dia iny le ahiahy tsy fampatokisana iny mahatonga tsy misy fanakaikezana-po ary tsy mahatonga misy miteraka fahasarotana eo amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny sy zanaka zay le izy zay le ny tena marina ary zava-dehibe io satria zao tena mahazava-dehibe azy dia mipetraka amin'izay le hoe fifampatokisana fifanampiana ary tena rehefa misy fifampatokisana sy fifanampiana endrika amin'le fanehoam-pitiavana rehetra endra matovilavy ary nefa ny tena hoe fitiavana madio ohatry ny mpianada tsy manana eritreritra mihitsy zany hoe nataontsika ara-tolo zany ny sipa tompoko dia mba sahako mihitsy ny teny ary tena hitrikitsiko eto mihitsy fa raha voasipa dia alay mipanahy dia tovolahy hoe iara-tory amin'io sipan'io ary zay mampisy be dehibe trapahavoazana ny zatovavy amin'izao fotoana izao ary ny tena loza andre matovilavy ihany dia zao raha voasanatry ny vava aladiny lela ka mitoe zaza dia zazavavy hatramin'ny pison'le tovolahy ovany tsy te halala tsony izy ary na ny ray aman-dreny aza dia tsy te halala zany raha ohatra ny ray aman-dreny le zazavavy miteny amin'ny ray aman-dreny dia ozy aizany efatarana ihany zany fa nga voatereo ny zanaka ihany miaraka tamin'ny zanakareo hitao tonga dia lasa fifandirana ary lasa tena hoe ohatra ny lasa ady ary mba tsy tenenako hoe zavatra hafa lasa niteraka ady mihitsy eo amin'le ray aman-dreny rotota le izy raha voasipa ny ataonao eto zany dia hoe namana mila namana tompoko zanakitika raha vao miditra amin'ny adolatsento io fitiavana ny velany tadiaviny amin'ny fileo io dia tena manomana azy ho amin'ny rehefa miditra amin'ny hoe any amin'ny roapolo taona izy zany hoe mieritreritra zany mety hoe efa hiditra amin'ny fanambadiana ohatra dimy amby roapolo taona miditra amin'ny fanambadiana io le nyresahantsika hoe fitiavana erosy fa manana ny fitiavana erosy mihitsy tompoko le fitiavana fileo zay dia azadina saingy ny mahatsara an'le fileo dia miaina n'izany atao hoe fitiavana madio ary raha vao miteny an'izany hoe fitiavana madio zany ndre matovilavy zany dia hoe mbe ao an-tsaiko voalohany dia hoe tsy maintsy madio anao tovolahy na tovavy hiditra amin'izany atao hoe fanambadiana fahadiovana ina moa le fahadiovana mahavirziny mbola tsy nisy firaisana ranofo talohan'ny fanambadiana tsy atao fa napetraka tsara mihitsy fa ny tena antony zay hoe mahavirziny zay malana vavy
mety megamba ny tanora aizako nisy lehilahy virziny zany nametraka fery ianao raha vao tsy virziny le zanak'olona nga te any aminao no tsy misy fery fa ny any amin'ny olona misy fery zavatra hafa zay tanao kary zay zavatra zay indrindra de eto fanaverimbezintsika Andriamantoa Flavien fanabeazany ty resantsika ty dia zay ny tena mazava-dehibe n'le filao hoe mitahiry ianao ao anatin'ny fitiavana madio ary zay zay hoe tahirinao fitiavana madio zay zava-dehibe loatra satria ny antony na tonga nefa nresantsika teto foana fa tsy maninona fa andao averina hoe nanovan'Andriamanitra ny zatovavy ho virziny iny apetrako tsara ho virziny de hoe zay zatovolahy manala ny mahavirziny azy no sady vadiny no rainjanany vadiny sy rainjanany fa raha sanatria ka nanala ny mahavirziny azy le tovolahy tsy manampahady azy de zay tovolahy manampahady azy aoriana rainjanany fa tsy vadiny niterahany zany zay nge mahatonga an'izany tenentsika hoe maninona ny miakanjo fotsiny zatovavy rehefa hanambady ary maninona ny mampidina an'le voaly eo amin'ny tarehiny ny anton'le fotsy milaza fahadiovana ary indrindraindrindra le voaly ampidininy eo amin'ny tarehy iny midika hoe virziny te ny olombelona no azonao fitana fa Andriamanitra tsy azonao fitana za de miteny foana eto ary amin'ny mampana be ny tenenako azy rehefa tsy virziny tsony aza ampidinina tsony le voaly aza mamitaka aza ampidinina tsony am'izay nareo ny mitandriny tsara tsisy misakana anao tsy hanao akanjo fotsy akanjo mavokely na akanjo mena na akanjo iny anao anaovanao fa aza ampidinina fotsiny le voaly tena arorika ngiza be mihitsy iny Andriamantoa Flavien zay ny tena antony fa tsy misy kotiny hoe tsy maintsy ampidinina le voaly hitanao zay mahatonga ny hoe rehefa vita le fanamasinina de le tovolahy mampakatra an'le voaly dikan'izay izy zany no sady ho rainjanaka no ho vadiny io zatovavy io satria mbola virziny ho vadiny io zay ny dikan'iny voaly ampiakarina iny ary rehefa tafapaka ampiakarina voaly de namoperina paster tamin'ny teny hoe atao le oroka masina midika mihitsy fa tena hoe efa kely eo anatehan'ny fiangonana eo anatehan'Andriamanitra eo anatehan'ny fianakaviana ny mahampivady an'reto tanora roto apetrako tsara mihitsy zay zavatra hoe Andriamantoa Flavien satria be dehibe ny manamaivana an'izany amin'izao fotoan'izao ara eritreretina fa hoe zany zatovavy virziny manambady zany tohatry ny miezan'ny olona hoe toy ny koa tsy mbona lalan'iny tsy malala zay fiainana an'iny ny eritreretan'ny olona zay ny mahatonga hoe fanabeazany tetatoika za tsy voatery hiteny aminareo tsy maintsy fa mampanabe atsika eto ny Andriamantoa Flavien tsy maintsy tenenina le izy zay mahatonga le hoe le fileo io tena ilaina satria iainana natao fitiavana madio tena endriky ny fitiavana madio ary tena mitahiry anao ao anatin'ny fahadiovana alohany atongavanao eo anoloan'ny hotely na altara anaovana ny fanamasinina ny fanambadiana rehefa miainana zany fitiavana madio ao amin'ny adolatsento zany ny vanim-potoana ny adolatsento de afaka mitandrina tsara mihitsy zany atao hoe fitiavana eo amin'ny mpivady zany tena tsika nge teto efa niteny foana Andriamantoa Flavien le fitiavana eo amin'ny mpivady io fahadiovana io ny tena mazava-dehibe azy de hoe tsy fahadiovan'ny vatana fotsiny fa ny fahadiovan'ny vatana misy fiatraikany amin'ny saina amin'ny fo fahadiovan'ny saina zany hoe manana toetrana madio fahadiovan'ny fo manana fo madio zany hoe ny olona atao hoe manana fo madio zany de olona tsy be felonana olona tsy mankahala olona tia manampy etsetra amin'ny zavatra be dehibe mihitsy lafo tsarany ary kazazany hoe sotoavina tena ampitana zany zavatra zany hoe mifananana an'izany atao hoe fahadiovana zany tena zava-dehibe mihitsy io Andriamantoa Flavien ka ny zavatra tena olazainy eto de coup de tia ny fitiavana fileo de io le zatovolahy zatovavy namana io de mitovy saina tsy maintsy hoe matoa izy minamana hitanao olona mbola tsy fantana nge fa vozao izy vahatantara zay tsy fianakaviana iny io fa mety tany ampianarana nahitany azy tany amin'ny fikambanana nahitany azy fa matoa misy zavatra iraisan'ny saina matoa ny fanatony izy lasa mpinamana misy zavatra iraisana misy zavatra iraisana ka le zavatra iraisana misy fiatraikany amin'ny saina amin'ny fisainana zany zay zavatra miray saina zany ary rehefa miray saina de miray fo fa le fitiavana madio foana apetrako foana zay satria tadidio tsara mahatonga tsika miteny foana eto hoe namana raha ny tena marina tsy mba vadina Andriamantoa Flavien ina ny antony noho io le hoe firaisan-tsainany io hoe miray saina zareo satria ny mpivady natao saina mifameno samy hafa mihitsy am'le hoe firaisan-tsaina saina mifameno zany hoe mety hevitra tsy mitovy kanefa tena mifameno
zay ny mpivady ary zay indrindra ny tena ahitana an'izay de hoe nanaovan'Andriamanitra ny olombelo io ny tena mibaiko ny lehilahy de ny ilan'ny atodohan'ny akavanana ary ny tena mibaiko ny vehivavy ny ilan'ny atodohany miaka hoe nataon'Andriamanitra ao anaty karandoha mifanakaiky ao anatiny ao ary zay mihitsy ny tena mazava-dehibe le hoe natao samy hafa fa mifamino ny lahy sy ny vavy hitanao fa nanaovan'Andriamanitra ny olombelona fotsiny hoe ny lahy sy ny vavy ny lehilahy nanaovan'Andriamanitra azy de efa tenentsika teto foana hoe hery sy fahefana fa hery sy fahefana andrindrana anatsarana ny fiaina tokantrano sy ny rafi-piarahamonina fa ny vehivavy fitiavana io le hery sy fahefana io de tena mifameno tanteraka amin'ny fitiavana ao tokantrano raha tiana irindra toko ny tokantrano de tsy maintsy misy an'izay fanajana lalàna zay tsy maintsy misy ny fahefana mametraka mihitsy ny lamina sy ny rindra ny fifampifehezana ary raha tiana irindra ny tokantrano tsy maintsy misy fitiavana ao anatiny satria mampifanakaiky-po ary zay ny tena mazava-dehibe azy ka eo amin'io lehilahy fa ny fileo tena tsika ray aman-dreny anisany mihitsy ny tena hoe tsy manaiky ny fisiny io fileo io any ka manao fitondrana ataotsika hoe tsy zarizary mivoana tsy mandeha amin'ny loniny le tanoratsika satria nahoana satria miaina ny fitiavana sipa fitiavana sipa mbola veriko ihany fitiavana erosy ohatry ny fitiavana mpivady nefa tsy mpivady inona ny dikany lasa miafina any mitakotako any fitiavana zany tompo hita masoandro be nanaharo ny fitenena amin'ny toerana mazava fa ny sipa amin'ny toerana maizimaizana takotako na tsy hitan'ny olona afenina ka rehefa zatra n'iny le zavatra afenina angalarina iny ianao de natonga tokantrano anao de tsy mahagaga raha miaina an'iny iny moa mahatonga be dehibe igny ny tokantrano na de vao miorona aza de fa iny sady fahitana an'izay zavatra hoe eo vao vetivety eo nanaiky hoe ho te anao sy hijanona aminao rery mandro mpatonga ny fahafatesana tapitapika hoe misy olona hafa ny velany satria nahoana efa zatra n'le fiainana erosy le sipa fa tsy le fileo ao le zavatra nlazaitsika teo ary zay zavatra tena ny zava-dehibe io ange zay mahatonga ny eo amin'ny baiboly eny Andriamanitra Flavien zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza fa na lehibe ary izy tsy miaraka amin'iny rehefa zatra ny aina fileo fitiavana madio ny zanakao na lahy na vavy de ho hitanao zany atao hoe tokantrano tena hoe mirindra zany tokantrano misy fifankatiavana misy fifampatokisana lehibe zany efa verimberitsika eto foana ka zay zavatra zay tena zava-dehibe ary io manomboka amin'ny fileo le hoe mifampatoky mifanampy mifananatra tsika nge teto fandeny hoe hoana ny fomba fampitana fitiavana teny famporosihana fotoana manokana fifanampiana fanomezana ary vatana mifanakaiky zavatra zany efa io izy io ny ampahany efa io hitanao ao amin'ny fileo io tsy fantatra moa na resy lahatra atsika ray aman-dreny zany na tsy satria le fiarahamonina koa ne manahirana be ndray matoa Flavien fa tsy de any ka fatatra hoe fanomezan-teny fa mba tsara ihany ny mahalala an'izay zavatra satria tena manahirana mihitsy indrindra efa niova tanteraka le fiarahamonina noho ninona noho ny Facebook tsy mifampiresaka tsony ny ray aman-dreny sy zanaka any amin'ny Facebook sisa fampiresana hitanao ny akamaroan'ny olona Andriamanitra Flavien zany de lasa fisainana mihitsy tsy ny Facebook ihany fa ny teknôlôjia le teknôlôjia mihitsy amin'ny ankapobeny fa isan'le Facebook zany zany hoe io manko ny tena kirakarana zay mahatonga hiteny azy variana mihitsy anao mahita andeha any amin'ny Facebook hoe na de tsy de mijery matetika be an'izy io azaka de variana tena tantara-piaina ny tantarain'le olo rehefa ngady tsy mba afaka miresaka dada sininy ngady tsy afaka miresaka amin'ny dada tsony ny zanany sy ngady tsy afaka tsony de ohatrany hoe maneho fitiavana le ray aman-dreny de any amin'ny Facebook izy maneho fitiavana amin'ny zanany fa maninona tsy teneniny eo masony fa maninona tsy ampiarina le hoe teny famporosiana fotoana manokana fifanampiana fanomezana vatana fanakaiky fa maninona ny any amin'ny Facebook angafika aminao na misy sarina fodimy ary eo na misy iny mbola hafa le tena hoe vatana mifanakaiky ka zay tena mazava-dehibe atsy nzay mifanaratsika amin'ny manaraka Andriamanitra Flavien fa tapitra saky le tapony voalohany de amin'ny manaraka tsika de resaka ny atao hoe fifanajana eo amin'ny olon-droa io fifanajana io fa tsy hitatsika tsony io fifanajana ary mbola miverina ihany raha vao miresaka n'zany fifanajana zany tsika tsy eo amin'ny olon-droa fotsiny fa eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina eo amin'ny lafin'ny firenena io fifanajana io ary zany anisany tena tokony tenentsika mihitsy tena mampiorokoditra mihitsy
mahita zavatra hoe voalaza any amin'ireny réseaux sociaux reny de nitambajotra ny sosialy reny tena mampiorokoditra ny zavatra fahasahin'ny olona amin'ny teny ary tena hoe indraindray tena teny tsy voahevitra teny mahamenatra nefa de tsy mampaninona ny olona mihitsy nanoratra azy ka zay mahatonga hoe andao horisahana indray le hoe fifanajana fa tsisy mahafaty atoko atsika mihitsy miresaka zany mbola sotoavina anankiray ngeza be ary tena fototro ny kolotsaina sy kolom-piarahamonina malagasy Andriamatoa Flaviana atao hoe fifanajana ny olona matetika nge tsy ny fisiany fifanajana ny olona koa de olona anankiray tsy manaja tena aloha voalohany regny ka zay indrindra manko raha vao miteny le hoe fifanajana nge tsika de tsy maintsy miainga amin'ny tenanao le ataonao ahoana zay ataonao ahoana ny anaja ny hafa nefa ianao raha tsy misasa mihitsy ny akanjo anao maloto tsika teto fa nyteny nge Andriamatoa Flaviana ny akanjo ny vatana io misy fiatraikany amin'ny toe-tsaina toe-pototona de zay fotsiny rehefa olona tsy misasa foana fa maloto rehefa olona miakanjo maloto foana ny akanjo ny tsy namany de ohatr'izay koa ny sainy ohatr'izay ny fiteniny ohatr'izay koa ngamba ny ara-panahy fa de aleo tsy hidirako izy fa manahirana amin'ny herantsika manohy an'izay resaka zay fa andeha hidirantsika ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay de vita mba hovanina zay tapany voalohany fa ny faharoa ny idirantsika zao dia tsy ny zany fandraisana famakina ny SMS avy any aminareo amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 sy amin'ny alalan'ny afatra miafina any amin'ny RDB live vakitsika ny any amin'ny 033 08 850 02 ary zay fa voafitaka tamin'ny fitiavana de zao za tsy matoky mihitsy rehefa misy olona miaraka amiko patrouille hevitra nefa tsy sary-piaza fa matahotra de izy ny obolana foana moa matetika rehefa misy zavatra ohatrany io teneko hoe indray mandeha ve ny mantavary de andeha fitsotro be tsy ny olona rehetra ny mpamitaka ary tena sahirana ianao nanaovan'Andriamanitra antsika ny tahaka ny endriny inona moa zany fitiavana ary zay ny fotom-piainany olombelona fitiavana manompoka any am-boky eo fa nytenentsika am'le hoe vatana ny fanakaiky mandra-pahafaty tompoko ny olombelona tokony miaina fitiavana foana ary ny fitiavana tsy mandeha ila fa amin'ny andaniny sy ny ankilany zay aza mba mamoy fo fa tena hojaly ianao eo amin'ny fiainana rehefa tsy mahay hoe maneho fitiavana zany maneho fitiavana manome fitiavana ary mahay mandray fitiavana tena tiako ty fantarany ty fa ty ampiasana ny taiza ireriny zanako roa mirahalahy atao ahoana ny fakana atao ahoana ny fakana ny zanaka ho namana efa tena amby 10 taona izy zao za manko le be tatasika ka inona ny tokony ataoko le izy raha te haka namana ny zanaka ao anao de mahay za miresaka mifanakaiky-po aminy de ampafantaro azy fa ianao efa nandalo teo amin'ny vanim-taona misy azy io hoe tamin'izaho 13 taona anaka zao zavatrampanisy teo fiainana zay le mifampitantara fiainana zay le hoe fijoroana vavolombelona zay no anisany endrika anankiray na lalana anankiray azahoanao ny fon'ny olona zay zavatra zay ary raha vao manao zay manko de tena miresaka mihitsy aiko ve izy zany neny mbo nanao an'izany de ahoanao izy ndray mandeha neny tamin'izany hitanao lasa mitantara zavatra zay tsy nieritreretanao tantaraina mihitsy ary tena ilaina ary raha vao mahazo ny fony zanaka ao anao raha vao misy zavatra mitranga indrindra lafi ny fitiavana de tantaraina ianao nisy an'izao indray neny de ahoana ny hevitry neny zay ne le mpinamany zay le izy ny vadiko tsy mba mahay mankasitraka ny zavatra vitako mihitsy inona nataoko vehivavy za de tsy tianao izy zaniko mety am'raitrany fotsiny nareo fa ty tenao ny teny famporosianao na mifakasitrahana no endrika voalohany ny fanehoam-pitiavana tompoko de tsika ny tena mamaky atsika de le fanabatiana fanambaniana fanesoana zay zavatra tsy mba misy fakasitrahana mihitsy tsy mba miteny mihitsy le rangara tsy hoe mangisira ny loka tsy mba miteny mihitsy izy raha hoe mantamoaka amin'ny vary fa rehefa tsara ny loka rehefa mba tsara nahandro ny vary tsy mba miteny tsara nahandro be tena mampazotomana mihitsy zany nge de endriky ny fanehoam-pitiavany tsy zavatra manahirana ohatrany hoe mba io nge tonga am'le fitenena Andriamatoa Flavien miasa zambara fotsana ianao fa maty te midenitra mihitsy niasa teny tambary nga hitany akory kisy jambako
zay ny mahatonga ny hoe miasa jambarafosana ary teny zay mihitsy tsy afaka makatreraka gizara tsy mahita tsy azo nomenatsiny izy am'izay fotoan'izay ary zay ny mahatonga ny hoe ny endrika voalohany fanahiam-pitiavana dia ny teny fankasitrahana sy ny teny famporisihana tompoko. Fa ndresaka rafozana ianao dia misy resaka rafozana ato afaka mifameny ve tompoko ny fitiavana eo amin'ny vady sy ny rafozana. Za lehilahy manoratra ka ny fantoniko dia izao hoe dia tsy maintsy manome ampahany any karamako amin'ny rafozana ve ny tenako sa hoe ny olo tiako no mahay mitantana izany ka izay ataony ihany. Ny olana mantsy dia ny vadiko rehefa tsy manana dia ny rafozako indray no milongolongo be tsy miteny mihitsy. Batorohevitra fa sahiratsaina. Le izy aloha za zay eto Andriamatoa Flavien raha mandinika ianareo za tsy mba miteny izany hoe rafozana zany. Ny antony ray aman-dreny io. Ohatrany ray aman-dreny teraka rehefa niditra ho zanany ianao dia zay no izy. Raha mila fanampiana ny ray aman-dreninao ve dia hieritseritra io raha manana hanampiana ianao dia ataovy. Rehefa tsy misy dia apetraka foana indray miverina amin'ilay loha hevitra matetika fandresantsika teto taona vitsivitsy lasa hoe inona ny atao hoe adidy ary inona ny atao hoe andraikitra. Ny adidy dia le tiazonao ialana mihitsy ny vady aman-janaka ao no adidinao. Zay amenao raha vao manambady ianao dia mamezoan'ny olona io dia anana zo ary ny zo mitaky adidy. Ny adidinao ny vady aman-janaka ao fa dadasininy andraikitra. Ny andraikitra ifampizarana ampiretam-po fa ny adidy tsy azona fampizarana na amin'iza na amin'iza. Zay no mahasamy hafa azy. Ilany tena mantsiky ty mantsy izao. Rehefa tsy manana ny vadiko izy dia le rafozana indray milongolongo be. Ka tsy tokony ilongolongo ny le rafozana ko nga natao hiasa ho anao ny zanaka ao. Tadidio tsara hoe na zanaka nateraka mihitsy ary tsy natao hoe hiasa ho anao. Io hoe tena anisan'ny mahagaga Andriamatoa Flavien. Miteraka le olona miteraka 12. Rehefa visy sahirana, visy milaza aminao mitera 12. Maninona tsy natao 7, maninona tsy natao 5, maninona tsy natao 4. Fa ny valin'izay dia rehefa aveo dia ka ny fanomezan'Andriamanitra marina tompoko Andriamanitra sy ny olombelona miara-miasa fa safidinao io. Andriamanitra tsy nanery anao mihitsy hiteraka 7. Fombatsika malagasy mitera 7 lahy 7 vavy fa tsodrano anie zany. Isa masina ny 7. Zay fotsiny mahatonga ny hoe mitera 7 lahy 7 vavy. Manome tsodrano. Vehivavy ny vadiko tsy manao adidy amin'ny fianakaviako mihitsy. Nefa ny any aminy vitany tsara mihoatra lavitra noho ny anjaranay aza. Inona ny tokony ataoko? Za tsy miasa. Za no tena tsy mety mihitsy. Teto nge efa niteneniko foana. Raha tena hoe mifankaty sy mifampatoko ny mpivady, ianao efa niditra ho zanaka ireo hoe ataontsika hoe ny ray aman-dreny ny vadinao ireo. Dia tadidio tsara ty zavatra lazaiko ity. Raha tianao irindra ny fiainanao miaraka amin'ireo ray aman-dreny andaniny sy ny ankilany, dia raha misy zavatra mitranga na misy adidy atao any amin'ny lehilahy dia ny vehivavy no manao any. Satria atserovany ihany mihitsy fa hoe tena zanaka ty fa tsy vinanto. Ary raha misy zavatra any amin'ny vehivavy le lehilahy no manao any. Atsapahany mihitsy fa hoe tsy vinanto ty fa zanaka. Zay nge ny mahazanaka anao e. Satria raha ny hoe ianao zanany ihany manao any dia ohatrany hoe tsy mindara azy le vadinao. Ka ielany zay le zay no mahatonga hoe ataovy amin'izay rehefa any amin'ny lahy no misy zavatra tranga dia le vehivavy manao azy, ary rehefa any amin'ny vehivavy no misy tranga dia lehilahy manao azy. Tena lazaiko anao fa mampirindra fiainana Andriamatoa Flavien, mampirindra fiainana ary tsy misy mihitsy le hoe tsy mifankazo amin'ny rafozako rehefa raisinao rafozana sy vinanto dia tsy magaga raha mifandona. Fa raha raisinao ray aman-dreny sy zanaka, ohatrany ray aman-dreny sy zanaka mety misy tsy fitovy-kevitra fa tsy midika mihitsy hoe lasa ady. Misaotra betsaka anareo fa nampisy fahatsarana betsaka tamiko sy ny fianakavianay ny fanarahana fandarana mba hovanina. Indrindra lasa tena mifankazo-am-po zay mianakavy kely tsy toy ny taloha intsony. Tsara be misaotra ny tompontsika amin'izany rehetrarehetra. Ny Andriamanitra ny nisorany. Zay dia fitaovana ihany zay sy Andriamatoa Flavien sy ny mpiara-miasa. Ia, ahoana kay ny amerena ny zaza 12 taona ny fitokisany aminao reny nasika sy somary kizitina. Ka zao ny reny nanaovan'Andriamanitra azy fitiavana araka le lazaintsika teo ary dada hery sy fahefana nanaovana azy. Fa io le zao matetika mihitsy dia zavatra teneniko foana Andriamatoa Flavien. Tadidio tsara fa ny fomba fampitana fahalalana, ny ataoko hoe fampitana fahalalana, ny fananarana zany, ny fitenenana amin'ny zanaka dia tena ohatran'ireny
mampianatra iny fomba fampitana fahalalana manko zay ny atao hoe pédagogie. Ka io masonao io a fomba anankiray ahafahana mampita fahalalana. Io feonao io fomba anankiray ampitana fahalalana ary io fihetsiky ny vatanao na ny tananao io de fomba anankiray ampitana. Raha maso masika io jerevanao ny zanakao de mihidy ny sainy. Mbola ampianao feo miakatra zany hoe tezitra de mihidy fandroana ny sainy. Mbola ampianao fampitana taoko mahita ako na sady mihidy vazana de mihidy fanoteliny. Ny sary any ohatra ataontsika eto foana ngeny mba tovolahy de hoe sary tavoahangy misarona ve no angalanao rano na goto ray tsy tafidy tao de tsisy amin'izay koa ny zanaka de inona ny zavatra manjo azy le zanaka ny voatorabato zaza mafy atoka mafy aloha io ngamba mino zay teneninao ka ianao na napita fahalalana zany la jekanao io rehefa miteneny io foana de tonga de nilafy ny fampianarana ny teneniko tsy ny fanaovana akory tompoko ny mampahay fa ny fomba fampitana fahalalana ny tsy mitovy le tany ampianarana sy rehefa manao akory izy any ampianarana de 100 kilasy ry misy mifampikitikika ry mitsovanivany ry manao zao farany tezitra le mpampianatra taoko mahita raha eo nareo manao iny fa mampakapeo iny fa teza ndana mivoaka fa rehefa manao akory le ake le mpianatra tsy mety io ataovy an'izao sady okaikiny eo fa tsy miteny ho an'ny rehetrarehetra zay ne le fomba fahalalana tsy feo tezitra olona maneho fitiavana mitondra fampatokisana misokatra midanadana ny sainy azon'le izy zay le izy fomba fampitana fahalalana fa tsy ny fanaovana akory ny mampahay ia zay fa nresaka teto hoe 7 taona mbola tsy manambady efa tsy madio intsony nefa raha to ve ilay lehilahy ampiakatra milaza amiko hoe adinoko ny taloha rehetra fa ampiakatra anao za ka vonina anarina voaly anao de mety ve zany sa tsy mbola tokatena zao fa fantaniana ihany iny sotra tompoko manatena ny anjarako foana fa mbola ho avy ny anjarako eny zay aloha apiatro amin'Andriamanitra fa Andriamanitra nivady sahaza ozy izy lova avy amin'Andriamanitra zay ny ao amin'ny baiboly mbola ho azonao zay fa hoe tombavaka foana ny fiainanao ny aza tena fantaniana le hoe mbola afaka ny sarom-boaly ve izy satria tsy madidy tsony fa le tovolahy ampiakatra azy vonona ny ampiakatra azy le izy ngety araka le vonitenenitsika teo ndre matoflavien azonao atao ny akanjo fotsy fa rehefa tsy madio tsony ianao azapidinina le voaly eo amin'ny tare fa ny dikan'iny hoe mbola madio zay mahatonga hoe sady vady ny renin-janaka ianao raha ny-janaka manko le tovolahy mampakatra an'le voaly zay tsy hitako nge mamenatra am'zany iny ny amenatra an'zany isan'ny olo tsaratsara ary indray tsy tsy mpamidina na voaly iny izy am'izay tsy hitanao hoe olona misy tsara velatra izy mety tsy lafaka teo amin'ny fiainana ngenao zavatra mety misy nge ka inona ny olana am'zany tsy hitako raha aloha tsy mampanina mihitsy zany manaova akanjo fotsy olana fa zao azapidina regny misy le olona efa miteraka izy andre matoflavien zay izy voatao mariazy de lazako anao fa tsy mampidina voaly eo amin'ny tarehany zany tsony eny ka zay indrindra mantsiny tsy mandedomi zay na ohatra koa raha tena hoe efa miteraka zareo de amin'ny fotoana anaovana fanamasinana ny fanambadiny no anaovana bateminy zany na anaovana batisany zany za vehivavy 20 taona mifankaty amina lehilahy 17 taona mananjanaka 7 taona izy tena mifankaty zay roa ilay zazako tia be mety ve ny anambadiako azy roa taona zay no ny arahanay tsy vita ninina izy ilay vehivavy taloha ary efa ainy vehivavy io ny fiarahanay misaotra tompoko de izy nge zao foana ny ataoko tsy nisy olona tsy nifankaty ny vady fa rehefa tonga le romoromo le kasokasoka sy le romoromo any vao tena mipoitra le izy za tsy tsakana hoe aza atao na ataovy fa ny any zavatra fantatro fotony ry zao manana reniny io zazy eo tsy maintsy hitodika any amin'ny reniny izy asode indray andro any ririna any tsy fantatro afaka 10 taona 20 taona mba miteny azy ianao de valin'le zaza fa nga ianao no miteraka ahoana ny ataonao am'izay fotoana zay ianao nefa nanome fitiavana azy satria eo amin'ny fiarahamonina tompoko de zao na tiatsika na tsy tiatsika tsy ny tany ny fady fa mivava-bahoaka izy na tianao na tsy tianao renikely ny anaranao renikely ary zany renikely zany vao misy zavatra kely fotsiny tsy de makaiza de fa tsy mahagagy fony renikely tonga de zay ny anaovan'ny olona azy nefa no na zanaka naterako zao mety ho zay koa ny fitondranao azy fa efa misy an'izay le atao hoe efa fijery hafa raha vao hoe renikely de io safidinao io ka de safidinao fa tsy za mihitsy ny teny hoe aza atao na atao fa zay
reny kely ny anaranao manomboka eo. Misy zavatra manahiran'izay. Nisy zokony mamanay miaraka miray tanàna aminay. De manaratsy anay ampanofatrano zareo. Lazainy fa be fialonana azy zay de hoe mbola aiza hono zavatra azo anay. Lazainy ihany koa fa mamindra fahantrana aminy zahay. Inona kay ny zavatra tokony ataonay? Fa maninona ary ny hoe mamela fahantrana aminy nga hoe izy miantoka an'ireo olona ireo hoe manome vola azy lasa mihena ny vola ato aminay. Zay le hoe mamindra fahantrana. Raha olona tsy manome vola na manampy an'ireo nge tsy tokony hiteniteny fony. Zany olona miteniteny fony zany. Matoa ianao miteny an'izany ndikan'izany ianao manome vola. Ary tena hoe tsy volana indray mandeha fa tena ohatrany hoe miantoka mihitsy ny fiainan'zareo. De hoe lasa tsy ampy koa ny ato tokantrano zay ny mampahantra anay. Fa raha zany aza miteniteny foana. Zany re efa manana sipa ny fankaty zay. Fa ny olana dia mifo maty eo olo tiako io ka tsy mety amin'ny fombanay ny manambady azy. Azafady fa tsy ao anatin'ny thème ozy izy. Tsy azoko tsara le fo maty mihitsy tsy azoko. Ny olana ozy izy dia mifo maty eo amin'ny olo tiako io ka tsy mety. Tsy valitsika satria tsy tsy mahazo an'izay tiany lazainy. De hoe fo maty mihitsy. Mety hoe fomba fiteny any amin'ny faritra angamba fa tsy azontsika fa dia lana tsy indrindra tompoko. Za tovolahy roapolo taona nanala concours droit teny Ankatso ary de tsy afaka. Tsy hitako intsony ny anaovana ny hoaviko moa manomboka teo. Ankehitriny mikasa ny ankany an-dafy nefa tsy manaiky izany ny fianakaviako. Tsy hitako intsony izy atao tompoko mangataka fanampiana. Koa eto raha tsy hitanao ny ataoko andeha ho any an-dafy. Tsy fantatro mihitsy izy zany toesainy zany. Eto toerana eto mbola afaka hoe na amin'ny fiteny razanao miteny gasy milaza ny zavatra tadiavinao, ny zavatra hainao, ny zavatra mety ho vitanao amin'izay olona angatadiavanao azy. Maika fa makany an-dafy ianao ary nilaza aminareo fa hoe tsy mora ny fiainana any fa sao de verinareo hoe to zay lasa ny tohatra ny tafitafita daholo. Ny olona tsisy milaza ny fahoriny fa miseho hanina fotsiny. Za milaza aminao ohatra fotsiny lazaiko anao teto. Hoe nisy fotoana nandritra ny 5 taona zay de mianaka mipetraka tany ampitan-dranomasina satria niverina ny anatra ny vady. Ty zanaka malagasy rehetrarehetra rehefa tonga any tsy mampaninina azy mandeha hoe manasa vilia any amin'ny hôtely manao serveur sy namany fa tsy miteny an'izany izy fa aty izy ohatra ny tsy katy-andalitra mihitsy ary tsy mety manao raharaha fa noho ny amafisany fiainana de manao na hoe miandry zaza. Zay zava-draika zay nitao hoe tsy de hoe fiadanana niny any ampitan-dranomasina aloha mba mipetraka eto tanin-drazana mba mety hoe ahitanao zavatra tena azo atao. Indrindra nge io Andriamanitra filavay mahatonga mipetraka le fahafahanao maneho hevitra mazava tsara ny zavatra tadiavinao amin'ny teny-drazanao. Fa any ianao rehefa tsy mazava ny teninao de fa tsy lahatra olona ianao. Ka zay indrindra tsy mahay mandresy lahatra. Tamin'ny teraka ny zanako faharoa nisy olana tamin'ny vadiko. Tsy fantatro na efa ela no nifandray tamin'ny sipany taloha izy fa tamin'ny fotoana io hitako niova ny fihetsiny. Nanomboka mana de nijery ny telefoniny. Hitako tao anatin'ny FB ny resaka zareo misy hoe nakany an-tranon'ilay sipany taloha izy ary misy resaka hoe sambatra izy rehefa mahita azy. Niady zay tamin'izay de nifanazava avy eo nilamina ihany. Taty aoriana nefa mbola niverina ny resaka zareo de mbola tratrako ihany ny resany hoe tsy mety amin'ny sain'le vadiko ny tsy resaka amin'ny sipany taloha io. Tezitra tamin'izay ary efa tsy ndraraha azy intsony de nifony izy nandefitra fa ny zaza no nijereko. Zaho anefa tsy matoky azy intsony inona no ataoko. Ka io any le fahafiresahantsika eto Andriamanitra aza lava maso ianao ny mampiditra pozina amin'ny tenanao mijerijery ny telefoniny. Raha zay zao ianao tsy nijery an'le telefonina mety tsy hoanan'izay raha hoe mbola mody ao an-trano izy, mbola manome voly izy, mbola mety hoe mba miteny mamy aminao izy. Mety metsara velatra izy mazava loatra fa na izany na tsy zany lasa tsy manana aiay ianao amin'ny fiainatokantranonao. Raha rava nge ny tokantranao lazaiko anao fa be deabe nge mpangalabadin'olona sahany zao mihitsy ny vehivavy mpangalabadin'olona ny teny aminay ianao efa tsy tiany ny vadinao tsony ka mbola mijanonao nefa tsy misy zavatra ohatran'izany ka aza de lava maso rere olona. Io telefony io tena mampidi-doza mampiditra poizina ho anao. Tsisy afa-mizany de misava amin'ny poketrany misava amin'ny posiny. Zavatra ohatran'ny tsy fanao
mipetraka amin'ny tsy fampatokizana rehefa zatra miahiahy ianao de faran'izy manao zay fotsiny ny tokantrano tompo fa najary ny tokantrano tena hoe mipetraka anatin'ny fampatokizana raha fa tsy nala za de miteny foana hoe aza mba miainy vavan'olona azay mahatonga miteny hoe aza lava maso mijery ny telefonina fa io ary izy didiny hoe ianao ihany ange mararitra any ianao ihany misahiratra any ianao ny malahelo hoe de io ary izy napiditra poziny ianao de io izy miasa le poziny ia faranatsika amin'ity SMS ity ny fandraisana SMS avany amin'ireo dia alanatsiny amin'ny SMS be dibe na amin'ny RTP live na ary amin'ny 033 08 850 02 za efa voafitaka tena lehibe fitiavana za tsy te herika fitiavana intsony de zay de ohatran'le namanao teo aloha ihany ho zany ndray mandeha ve ny mantavary de hoe ny anao zany tsy ndray mandeha mantavary fa mantafoana ny vary isanandro de tsy te handro vary tsony de hafa mihitsy mety tsy mirehatra ny kitainy lena zao angeny atao gazony lahiny le izy ange andeha matofy lavendel zaka hoe tsy azony saika maneriteritro mihitsy zany hoe olona tsy manana fitiavana tsy mahay manome fitiavana tsy azo faneritetra mihitsy satria zany ny tena atao hoe farafahoriana farafijaliana angamba zany hoe tsy mba mahay mandray fitiavana ary tsy mahay manome fitiavana de raha mbola mieritetra ny mbola omen'Andriamanitra tombonandro lava ianao de mahaiza manome fitiavana mahaiza mandray fitiavana fa tena zany ataoko hoe farafahoriana zany olona tsy mahay mandray fitiavana manome fitiavana zay fahitako azy aloha fa de io samy miankina amin'ny olona tsirairay avy satria nge zao rehefa tsy manana fitiavana ianao de olona kizitina olona morateza olona tsy mba miramirana olona tsy mba tia mihirahira tsy mba tia mandindinga ngamba izy azy tsy manana ko ina mono zay indrindra mantsiny ny antony io mbola zaiky foana zavatra ny toe-batanao mihitsy iny mahatonga an'io fa tsy am'izay lafin'izay tsika fa mbola resaka hafa ndraiky io zay ia zay ny amin'iny hidirantsika ny tapany fahatelo ary ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina hoe dirantsika am'izay ny tapan'ny fahatelo andraisana ny anso avany aminareo ny 22 442 09 no lara telefona zay hidirantsika de miditra mivanta antsika am'izao fotoana zao miaraba tompoko allo allo ia ndao ary miananao zay mafimafy kely azafady ny olombanina tsy tompona andraikitra fa tompo toerana tiako azavaina kely zany zay de eo am'le resaka ankizy mafimafy kely azafady eo am'le ankizy resaka ankizy hoe fitiavana zany eo am'le namana de matetika général ny zavatra misy hitanao ohatrany ndao zany mietreritra ianao miteny te hoe ray aman-dreny tsy matoky nefa amaly ankizy an'le ankizy am'izao zany misampiresaka zareo de ihany na fitany ihany na mbola voany amin'ny tesaikara de efa misy an'izany eny amin'ny taretra sy ny lalany ihany legalina ihany legalina ihany de manahoana zany ny fanaparitahana an'izay zany am'le ankizy mihitsy le ohatran'izao le ankizy ny fomba fitondran-tena satria raha vao miteny le ray aman-dreny de ohatrany hoe fasiahana foana ny zava-misy de zay mampatonga ana amin'ny teny hoe général manko mametsiny le ray aman-dreny hoe le fitiavana nefa ny endry zareo raha vao miaraka de matetika koa hoe olon-droa lasozany na ankizy-vavy sy ankizy-vavy de fampipitaka hoe ihany ity andrea ihany zao na ihany ka zay mihitsy zany tsara hita satria matetika le ray aman-dreny miteny hoe ianao ary miaraka amin'ny anona ianao ary ohatr'izao taratasinao ary hitako de lasa eo zany ny fomba fampitana le fitiavana de fatelo farany angambany am'le resaka hoe voafitaka foana matetika zany ny ankizy hitako mihitsy hoe na tiana raha zany tia ny anankiray nefa tia ohatrany hoe atao fitaovana fotsiny hoe tiako indri de ohatr'izao indri de le anankiray nefa raiky tiako de lasa miteraka olana aminazy anankiroa le de lasa tonga ty am'ray aman-dreny hoe zange tia ny zanakareo de ohatrany hoe lasa le vehivavy ndray zany mangataka de zay no tiako mba azavainy général de misaotra be sady ia ny fitiavana tompoko tsy mba mandeha ila
ohatrany rafidratsy fa mandeha andaniny saikilany raha vao mandeha ila dia tsy fitiavana zay ihany karazana fianjaram-belatsy fotsiny na itory fitiavana tahakan'iny ianao mandeha ila tsisy dikany aza mandany andro amin'ny fitiavana mandeha ila zany zay ny anjavatra zay fitiavana tsy maintsy andaniny saikilany zay nanaovan'Andriamanitra azy olona mifankatia fa tsy olona hoe tia fotsiny dia tsy misy ilana ery amin'ny ilana lafin'izay faharoa le resaka amin'ny zanaka hoe na ny mitesanga arange dia efa miresaka hoe ihany ihany satria nareo tsy miresaka an'le atao hoe fileo le hoe fitiavana namana zavatra Andriamanitra mihitsy ny nametaka ao rehefa tonga amin'ny 1 taona ao ny vavikely 3 taona mitady fitiavana any velany fa fitiavana namana iainana an'izany ataony hoe fifampatokisana fifanampiana le endriky ny fanehoam-pitiavana ary iainana ny atao hoe fitiavana madio satria fampitondra ohatry ny mpianada amin'izao fotoana izao le fiarahamonina ny mahatonga zany za tsy hoe mametsiny ray aman-dreny mpitolo fotsiny zao fa tena le fiarahamonina mihitsy satria le tanora raha vao miaraka ny lasa vavy dia pisipy zay ary le ray aman-dreny ihany ny tonga dia mampiditra roatsaina zany zaza mbola fa firiaminy dia efa manao an'izao manana sipa mety tsy nieritseritra an'izany koa fa tena namany fotsiny ny rahany fa ianao no napiditra an'le saina hoe sipa ka rehefa lazainao sipa dia andiary izy anao sipa zay fahatelo hoe inona ny mahasamihafa ny hoe tompon'andraikitra sy ny tompo-toerana ny tompon'andraikitra tompoko dia olo hoe miteraka fiatsaram-piainana manompoka amin'ny tenany sy ny manodidina azy mivoatra manroso raha ohatra tompon'andraikitra ny ray mpianakaviana tsy maintsy misy fivelarana misy fandrosoana misy fiatsarana io tokantranony fa raha fa tsy zay dia tompo-toerana indray ny anarany ny tompo-toerana dia ny tenany fotsiny no tena hoe mivoatra fa ny vady aman-jany mikorosa ia miaraka tompoko ien tompoko salama tompoko tompoko mipetraka aman'olona efa 3 taona zay nipetraka amin'ilay olona izay tompoko efa 20 taona iny izay tsy afaka mivoaka mihitsy rehefa lahatra saika ao dia manaino aviko zao hoe na dia mivoaka reny tsy avy tsy mba vela mivoaka mihitsy fa dia mijanona tato anaty miasa ve ianao mipetraka amin'ilay olona sa tazainy sa mivarotra miasa zany rehefa lahatra izy mivoaka foana zay tsy mba mavela mivoaka mihitsy dia zay hoe mifanarahana tany am-boalohany sa hoe afaka mivoaka fa ndray taty arena dia tsy avela mivoaka dia mielako tadiava safa ny ande tsotra na ianao tena mitoro mihitsy mankany amin'ny inspection du travail zany ny atao hoe fanandevozana amin'ny endriny vaovao ary voasazy ny lalàna tsy misy olona mihitsy manana lalana na manana zo tsy hamela olona miasa tsy mahazo mivoaka rehefa ohatra hoe farafaratsa ny lady manina izy no afaka mandeha tseroko manina kosa tsy mihiboka ohatran'io tsy mivoaka mihitsy raha mba ataon'ny patrony an'izany izy inona ny ataony zay ny lazaka ianao na mandeha any inspection du travail torio fa zany atao hoe fanandevozana amin'ny endriny vaovao miaraba tompoko ia tapakiny 22 443 90 na ny 22 442 09 ny lara telefona idiratsika mivantana ao anatin'ny fandarana amin'ny fotoana tahaka izao ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy ny alina amin'ny valo sy sasany dia mandeha any amin'ny RTP live sy any amin'ny YouTube any amin'ny tolakandro miaraba tompoko ien tompoko ien tompoko mafimafy kely azafady za zany tompoko ary ny mpianakaviana efa pakady amin'ny général ihany dia za zany manana zanaka anankidimy dia ireo zazy ireo ny anankitelo mirona amin'ny hevitry ny fianakaviana amin'ny piraitam-po amiko tamin'izay amin'ny famporisihana ny fifankazahoanay rehefa isaky ny anao fomba anao raharaha fa manambady izy ireo misy anankiroa efa vitan'izay dia misy olana foana dia amin'izao indray nambady ilay vavy matoa dia za tompoko mbola tsy nandà hoe tsy handray anjara amin'ny raharaha ataony ia tapaka dia izy ngy zao foana zaro amin'izany ny ankizy hoe rehefa ary elatra dia mandray an-tanana ny fiainany fitiavantsika ray aman-dreny fotsiny ingeny hoe manampy azy satria amin'ilay andro ray andro iny fa tsy adidinao tsony rehefa ary elatra izy dia mandray an-tanana manahirina ny olo io nge dia ny hoe any am-piraitam-po amin'le raha matoy io le ankizy no mironany fa tsy any amin'ireniny satria tsy misy fanakakizana po matoa tsy misy fanakakizana po nasika be taminy ianao
any amin'iny toy izy mahita fanehoam-pitiavana de aloha ny makany. Ia, antso manaraka indray raisitsika izay vao miaraba tompoko. Salamo général. Aza mihaino radio tsony ianao fa tonga de miresavy hatrany. Efa tsy mihaino ka. Ia, ndao ary. Indray aman-dreniko zany efa mireniko efa maty de ny reso papanay nisoratra. Fa le papanay niala anay zany rehefa taty aoriana. De am'izao maty le reninay de le papanay mila nala anay ato amin'ny trano. Fa hoe tsy anay ho nio fa zay ho tsy zanany. Nefa zay misoratra aminazy amin'ny kopia tanteraka mihitsy. De mila hoe sorony ao amin'ny trano za sy le zokiko la. De ina mba azo atao am'izay moa général. Raha ny tena marina nge firotaona aloha nareo amin'ny rahalahy fa raha mbola hoe latsaky ny 20 taona nareo mbola adidiny tsy afaka mandraoka anareo zany izy. Fa raha hoe efa mihoatra ny 20 taona nareo de olo efa tokony afaka miasa sy ny salan-tany de tsy te hanao fotsiny zay ny androany nareo. Raha olo efa feno taona nareo aloha tsy misy azo nareo atao aminy. Raha hoe faraka amin'ny 20 taona mihoatra fa raha mbola latsaky nareo de azo nareo mihitsy tena hoe azo nareo takina ny zoanareo hoe mbola adidiny nareo zany hoe afaka mandeha makany amin'ny trano Arzoa. Tana makany amin'ny trano Arzoa le eny Pasika. Fa tena afaka mihitsy moa raha tsy anina de afaka manao fotoantsika de miresaka lavalava kokoa de zavatra fa mbola zoanareo mihitsy fa raha mbola latsaky zoany tsy mahazo mandroaka zanaka zany. Anankiray zay. Ary ohatra koa ny anankiray re resaka lova andresana lovany satria ny soatra izy mivady misy antsarany reniny ao afaka mipetraka amin'ny antsarany reniny. Ary andraso mbola ho aversika ihany le matovana mivady anisy tsy mandova fa ny zanaka ny mandova tsy afaka manao an'izany mihitsy izy araka ny teninao teo ndray matovlavia ny anjara lovanareo amin'ny reninareo azonareo takina ary. Zay mihitsy. Hoe ameo anay ary ny anjara lovanay de raha ohatra ka ny trano de manana anjara lovato zay raha efatra ny trano efatra roa anjaran'ny iny efatra roa anjaran'ny dada ameo anay ny efatra roa lovana evy amin'iny zany. Zay. Ie, zay ny amin'iny ndondray miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Ie tompoko. Za moa zany fa atako hoe fa ray aman-dreny ihany. De sortant éducateur spécialisé sortant d'IST tao Antanimena. De mpanabe mpampianatra mpanabe moa zany asako teo. De misy fotoana zany za sa mandray an'ilay ohatra fiainana Don Bosco. De niara-niasa tamin'ny fikambanana zay manana karisma eo ambany fiarovany Masinda Montfort zay hoe SS persona ny karismany. De misy fotoana amizay zany zako nanampy sy nanabe olona mamolava vehivavy izy io sotrotoka mbola tanora. De amin'ny maha kristianina zany ty olona ty tokony mba ampiana hiezana hiala amin'ny faratsiana mba ho miditra amin'ny atao hoe fahatsarana. De za amin'ny mahafanabe amin'ny maha kristianina zany nanana an'izay toetraina zay. De rehefa niezaka nefa za de nivoatra nivoatra io olona io de teo ndray ny fiarahamonina no namadika resaka ny tsara hoe vadiny io sipany io nefa ray aman-dreny sy zanaka mbola tanora le olona za efa zokindokony ihany. De nanala baraka mihitsy reo olona reo nefa tona kristianina ihany koa. De manoloana zay zavatra zay tiako zany mbo resanareo hoe manahoana ny toetsaina tokony ananany tsirairay avy manoloana ny zavatra ta zay satria za zany hevitra fa hoe tokony fanampy azany fiarahamonina fa indrindra ny kristianina manoloana ny reny olona zay lazaina hoe raha fitondratena na hoe tsy mety fitondratena zay. Mahafaharoa manaraka an'izay tsara fotsika manome lanja ny tsara sy ny mety noho ny hoe ny ratsy sy ny tsy mety. Ihany tompoko mazava loatra ny raha ny tena marina nge alao mitsara nge no tena hoe amporisihina sy iainany toy izay hoe ny ratsy fa sady manimbanao le izy no manimba ny hafa mazava loatra. Eo amin'le fihetsika indray hitanao fa zao foana mantsy ny ohabolan-drazantsika manao hoe tsy ny tany ny faty fa ny vavam-bahoaka. Fijerin'ny olona anao no mety mahatonga azy mieritreritra an'izany ianao tsy manana saina inona ianao nefa tsy afaka isakana ny fomba fijerin'ny olona sy ny fisainan'ny olona.
ary rehefa zavatra tsy ataona izy aza atao makarary saina aza atao makarary fo fa matoa ianao lasa sahira-tsaina sy namana dia ohatrany hoe na ianao ara zany lasa tsy mahatoky tena tony hoe ary tohatrany manana ny marina le olona raha vao tsy mahatoky tena ianao dia ianao ihany lasa manameloka ny tenanao zay fotoan'izay ny vavan'ny olona za ny teny foana zay eto hoe raha fampoly zavatra tsy nataonao nao tenen'ny olona tahakin'inona aza atao manahira-tsaina aza atao mampalahelo ny fo zany zavatra zany zay zavatra zay fa hitanao fa io nge ianao manko ny tenin'ny kristiana hoe samy kristiana ny za tsy teny hoe ny kristiana rehetra fa ny olona mahalala ny zavatra amin'ny maha-kristiana azy io indrindra nge indraindray no anisan'ny tena manahira indray raha misy ny tsy mahay mamela heloka dia ny akamaroany dia tsika kristiana andriamanitra mahay mamela heloka ny olombelona kristiana tsy mahay mamela heloka ary dia tsara koa hoe satria manana ny fahalalana sy namana hoe ama-kristiana dia hoe hanana toe-tsaina tsara sy fomba tsara dia ireo tsara ny farisiana ny tenenan'ny Jesosy azy maha-olona malalalalana sy manao an'izao nefa ninona ny tenenany azy ry-piasara ave ka aza tonga dia apetraka amin'izay hoe satria tsika hoe ka kristiana dia eny tompoko mahafinaritra be nge le miteny hoe kristiana fa manahoana ny toe-tsainy toe-pony toe-panahy manahoana ny fiatrany manahoana ny fifandraisana dia zavatra aza avy tany dia apetraka fotsiny hoe samy kristiana tapitra ny fotoanantsika memanakaiky ihany koa famarana anazy dia averina indray hoe miverina any amin'ny alatsinainy alina teo tsika zatra hoe tantara mandeha isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany efa miverina amin'irony ny RDB live ihany koa dia misy ihany koa ny mba hovanina rehefa alatsinainy alina dia manaraka ny renitsika zany amin'ny fotoana mapety azy araka ny voalaza teo dia hoe ny fifanajana eo amin'ny olon-droa no resantsika amin'ny heriny dia zavatra ohatran'ireny dia nitenenina teo ihany hoe miainga ny olona anankiray aloha zay vola anankiroa vao maromaro no afahantsika mifanada dia ho hitantsika ny hevitra amin'izay fotoana izay dia ny sary sy ny feo dia dadisina ambinina no karakara azy i Bruno no kirakira teo amin'ny fandepasam-peo ihany koa dia raha teo amin'ny général tsika dia omenareo ny lara telefônina atsoy aloha ny 22 443 87 dia rehefa azon'ireo ny lara telefôny généraly dia atsoy isaky ny amin'ny fito sasany maraina hatramin'ny valo dia ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa dia omeny fotoananareo ny toerana sy ny ora dia ajao tsara reny fotoana sy ny toerana izay omeny atsika reny fa amin'ny alalan'ireny indrindra no ahafantarana atsika ihany koa be dia be ny zavatra ataony ary miala eto ary izao mbola misy zavatra ataony izay tena isan'ny goavana nefa dia mafy fotoana izy ho atsika rehetrarehetra noho izany ajaintsika izy amin'izay fotoana omeny antsika izay makasitraka atsika rehetra manome fotoana atsika rehetra ho amin'ny heriny indray veloma tompoko mba hovanina fandarina rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina